iombona mivavaka tsika riavana ry rainay izay any an-danitro midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay tompo izay mpanao ny lanitra sy ny tany saotranao izahay noho ny fitiavanao anay ka mbola nomenao izao fotoana izao ahazonay mianatra aminao indray amindra fo aminay anie ianao ka amela ny elokay jereo manokana ireo mpivady izay manatrika eto ankehitriny tompo eny ny teninao tokoa no mamonjy anay koa mamenoa anay fanahy masino ahatakarana izay tianao anamboarana anay dia ho mpankatoa ny teninao ary ampiatra izany amin'ny fiainanay anie izahay amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay ny vavakay sotra ray eo amen. Mialohan'ny vakiteny sy ny vavaka dia ataontsika ny hira 720 sy roanjato. Hira 720 sy roanjato andinin'ny faharoa. Vavaka isika zay eo misaotra anao izahay amin'izao fotoana sarobidy atolotra ao anay izao andinihana sy henoana ny teninao ankehitriny mangataka ny fanainao masina izahay mba hanendry ny vavam-panomponao izay hamaky ny teny sy hizara ny teninao amin'ny fahamarinana sy fitiavana sokafo ny fony vahoakanao mba handray ny afatrao ary hanaraka ny sitraponao fa mamonjy ny teninao amenaranao Jesosy. Amen. Iaraka amaky sy hanao soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky ny Genesis. Genesis toko faharoa andininy 7 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery lehilahy dia hanaovako vady saza ho azy izy. Ary tany no nanomorona an Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia hanentiny tany an-dralehilahy ireny ahitany izay hanononana azy avy. Ary izay rehetra nanonona an-dralehilahy ny zava-manan'aina rehetra dia izay no anarany. Dia nomendra-lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina ambany bibidia rehetra nefa tsy hita izay vady saza ho an-dralehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondry tory an-dralehilahy ka dia natory izy dia nakatao kitezana anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny tolatezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary ralehilahy ankehitriny dia ataonana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nalalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra izy. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko faharoa andininy 1 ka hatramin'ny 12. Jaona toko faharoa andininy 1 ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo
Hébreu toko 17 andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina. Hébreu toko 17 andininy faefatra hatramin'ny fahenina. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia ary taony reniny Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny reniny Jesosy taminy, tsy mahana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa fa ninona akory izao sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata avy nipetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny fanaony Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny dia nofenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka hoento eo amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra amin'ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano ny nahalala. Dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia avao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara baraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohan'ny mpamantarana, ka nanehoany ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nakany Kapernaum Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Aoka hanakaja amin'ny olona rehetra amin'ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anahanareo. Fa hoy izy, izao tsy andaonao mihitsy na afoy ianao akory. Ka dia say manao hoe isika, Jehovah mpamonjy ahy, ka tsy hatahotra aho, inona no azon'olona tao amiko? Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira 350. Mipetraka ianareo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, lohan'ny fiangonana no iarabanantsika rehetra amin'ny anarany mifankahita indray amin'izao takarivany zoma izao, andro anankiray miavaka ao amin'ny mpifankatia, dia ny antsoina hoe Saint Valentin zany. Ny lohahevitra ifampahirizantsika amin'ny tiany ity dia ny hoe
mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra. Ny tena tsara indray raha mpivady zany tongeto hoe, kanefa moly anankiray tsy eo dia zay tongeto zany aloha ny vonjena. Mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra. Iainga avy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona isika. Jaona toko faharoa ny 9 ka hatramin'ny 12 mivakina teo. Zavatra 7 no ifampizarako aminareo. Hozaraiko roa ny filazana azy. Fizarana voalohany hanao fanamariana miisa 3 ahako. Ary amin'ny fizarana faharoa dia hanome taridalana miisa 4 ahako. Voalohany fanamariana, faharoa taridalana, mamonjy ny mpivadiny tenin'Andriamanitra. Ety am-piandohana dia te mba hangataka fandeferana aminareo ahako amin'izay fomba hanaovako azy eto. Ekeo fotsiny aloha izay fomba hitarihako azy. Ndahoary, mamonjy ny mpivadiny tenin'Andriamanitra. Fanamariana miisa 3. Fanamariana voalohany dia ny hoe mba fantatrao ve ry havana fa iny baiboly eny am-pialatananao iny, ino ilay boky nampitraka loha maro ny tanondrika. Mba fantatrao ve fa iny baiboly eny am-pialatananao iny, ino ilay boky nanasitrana fo maro izay naratra. Fa iny baiboly eny am-pialatananao iny, ino ilay boky namelona fanantenana indray ho an'izay namoy fo. Fantatrao ve zany fa iny baiboly iny manasitrana iny, mamonjy iny. Ka na inona manjo anao, izay ilainao dia baiboly mivelatra. Na inona manjo anao, na inona trehanao, indrindra moa fahorinana, ady, fahasarotana, izay ilainao dia ny baiboly mivelatra. Tsy Andriamanitra ry havana no tsy niteny, fa ny baibolinao angamba no tsy nisokatra. Raha tsy hivintsika ny tantara amin'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara, fa izay tsy narava ny finoana kristianina sy ny fivavahana kristiana teto Madagasikara nandritra ny andro fanenjehana, dia ilay rovotra baiboly teny am-pialatanana kristianina izay nitsoaka tany am-pandosirana tany. Iny rovotra baiboly iny, ino ny vakiny? Satria mantsy nirofo ny ranavalona daholo, nangony ranavalona daholo ny baiboly dia nidorana. Fa ilay baiboly izay nifandriatany kristianina ka samy nanana takelaka vitsivitsy avy, iny no vakiny tany am-pandosirana tany. Ary iny no namelona amin'ny finoany, iny tsy narava amin'ny fivavahana kristianina, ary atafaverina misionera, tsy fiangonana maty no mivatany fa fiangonana velona. Mba fantatrao ve fa iny baiboly eny am-pialatanao iny, iny ilay boky afaka mamonjy ny mpivady. Iny tsy Andriamanitra ho ihany tsy miteny, fa ny baibolinao no tsy nisokatra. Misy anery avana vanim-potoana hitanao ilay baiboly ary eo andofandrina mihitsy ny fipetrahany, fa tsy voasokatra ilay izy. Misy an'izany vanim-potoana zany tsy voasokatra ao mihitsy ilay izy. Kanefa iny ilay boky mitondra famonjena. Fanamarena faharoa ry havana. Fanamarena faharoa dia hoe tsy nomena antsika ampitombo fahalalana fotsiny ihany ny soratra masina, fa ny anova ny fiainantsika. Averiko tsy nomena antsika ampitombo fahalalana fotsiny ihany ny soratra masina, ka halalanao sy ahaizanao ireo tantara ny olo malaza amin'ny finoana rehetra. Tsy nomena antsika ampitombo fahalalana fotsiny ihany ny soratra masina, ka halalanao ny tantara amin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Tsy izany ihany, fa nomena antsika ny soratra masina hanova ny fiainantsika. Nomena antsika ny soratra masina hanova ny fiainantsika. Ny fiaonana amin'Andriamanitra
ny fiaonana amin'ny tenin'Andriamanitra dia hery manova fiainana sy manavao ny fisainana. Ny fiaonana amin'Andriamanitra, ny fiaonana amin'ny tenin'Andriamanitra dia hery manova fiainana sy manavao ny fisainana. Tsy azo atao mihitsy ny mieritreritra raha misy olona mitony tena hoe za kristianina kanefa za tsy mbola niova amin'ny fiainako. Fa ny manamarika ny maha-kristianina revana dia ny fiovam-piainana indrindra. Fa rehefa tafahaona amin'ny Jesosy ianao, miova amin'ny fiainanao, tsy marina ara-tsoratra masina ny fitenin'ny jatovo sy ilay fiteny mahazatra manao hoe izahay efa zany mihitsy e. Tsy marina ara-tsoratra masina zany, izahay efa zany mihitsy e. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ry havana. Tsy nomenantsika ampitombo fahalalana fotsiny any soratra masina, fa ny anova amin'ny fiainantsika mihitsy. Nisy rangahy anankiray izay tany Texas no niseho ny tantara. Nareo efa tany dia ny mampalaza ny Texas moa dia soavaly. Dia misy rangahy anankiray izay, rehefa hitady azy ianao dia ny soavaliny fotsiny tediavinao, fa rehefa hitanao ny soavaliny dia hitanao misy azy. Taloha ny soavaliny dia teo ambaravarany salonina. Aintsika ny salonina? Bara. Teo ambaravarany bara ny soavaly. Aizy ngarainy amin'io zany? Ao amin'ny bara izy. Fa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy, taiza indray ny soavaly no mipetraka teo ambaravaram-piangonana. Ilazana amintsika ry havana, fa rehefa tena manolo tena ao an'i Jesosy ianao, rehefa nifanena tamin'i Jesosy ianao, tsy ny fiainanao ihany miova, fa miova hatramin'ny fiaina-tsoavalinao mihitsy. Tsy azo atao mihitsy ny mieritreritra olona mitony tena ho kristianina kanefa mbola tsy niova ny fiainany. Ny fitondrantena tsy kristianina ataon'ny olona no pirofo tsy azo lavina fa mbola tsy kristianina izy, na dia mitony tena ho kristianina aza. Azonao zany tenako izany? Ny fitondrantena tsy kristianina asehon'ny olona no pirofo tsy azo lavina fa tsy kristianina izy, na mitony tena ho inona ihany ary? Ho kristianina. Fa ny fiovana ry havana no manamarika hoe kristianina ianao. Ny fiovana no pirofo tsy azo lavina fa efa niaona tamin'i Jesosy ianao, efa niaona tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Izany hoe rehefa mankaty am-piangonana anie zany dia marina ilay vavaka fifoazana. Za mpiandry mivavaka ny fazony hoe tsy tahaka ny dirana teto ny voana. Fa ianao zany rehefa miaona amin'ny Jesosy sady miova ny fiainana, miavao ny fisainana, rehefa tafahoana marina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mety mandratra ny tenin'Andriamanitra, tsy maninona avelao andratra ny tenin'Andriamanitra, fa mandratra manasitrana izay. Aza tezitra ianao raha ny antefa tany aminao ny tenin'Andriamanitra, za ihany no asiany paster, fa izy indray raha no asiany eo. Izy indray no asiany eo. Kanefa tsy paster manisy, fa ny tenin'Andriamanitra ianao manao, manitsy ianao, hanovanao. Fanamarena fahatelo farany ry havana. Fanamarena fahatelo farany dia hoe rehefa tsy miaina ny fahasambarana amin'ny androm-pahavelomany ny olona, azafady rehefa tsy miaina amin'ny fiadanana amin'ny androm-pahavelomany ny olona, dia tsy ho faty amin'ny fiadanana, na dia ilazana aza hoe mandry am-piadanana. Azonao ve zany? Rehefa tsy miaina amin'ny fiadanana amin'ny androm-pahavelomany ny olona, dia tsy ho faty amin'ny fiadanana, na dia ilazana aza hoe mandry am-piadanana. Ripy inona dikany ripy eo? Izao any ry havany, tsika ty ny ampangainy tenintsika. Saint Valentin androany mandritry ny androm-pahavelomany ilay vady, tsy mahazo malala mihitsy. Fa rehefa maty izy dia na misy soratra amin'ilay koraniny, ho an'ny vady malalako.
tsy hita mihitsy tsika ty amin'ny androm-pahavelomana izy tsy mahazo vady malala mihitsy fa rehefa maty izy tsy efa mahazo vady malala ka izay ny teniny amintsika hoe mba hafantatra ve zany fa rehefa tsy miaina amin'ny fiadanana amin'ny androm-pahavelomana ny olona dia tsy ho faty amin'ny fiadanana na dia teny anazy hoe mandria amin'ny mpiadanana ny fanambadiana ry havana no noharian'Andriamanitra hahasambatra ny olona hiainan'ny olona zany hoe fiadanana sy fahafenom-piainana zany fa rehefa sambatra amin'ny fanambadiana ny olona dia ho sambatra izy mandra-pahafatiny fa rehefa mijaly am-panambadiana ny olona dia hijaly izy mandra-pahafatiny soa ihany fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra soa ihany fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra ry havana mampalahelo ny mahita olona maro mampalahelo mahita olona maro miaina toy ny zara fahavelona miaina fa zara fahavelona satria mieritreritra izy mantsy fa any an-danitra vao tena hiaina fiainam-pandresena kanefa any an-danitra tsy misy ady intsony fa ety an-tanitsika no mila mpandresy be dia be ny olona miaina fa zara fahavelona satria izy zany mieritreritra any an-danitra vao tena hiaina an'izany fiainam-pandresena izany any vao tena hiaina zany fiainam-pifaliana izany any vao tena ho sambatra tsy ariavana ety an-tany tahaka ny any an-danitra fa izay tsy niainanao tety an-tany tsy hainanao aiza zany tsy hainanao an-danitra rehefa tsy faly ianao ty an-tany tsy faly ianao any an-danitra rehefa tsy sambatra ty an-tany amin'ny maha-kristianina anao resaka kristianina zao resantsika rehefa tsy faly amin'ny maha-kristianina anao ianao tsy faly ianao any an-danitra any rehefa tsy mpandresy ianao ety an-tany tsy ho mpandresy ianao any an-danitra any be dia be mantsy mieritreritra hoe zany maha-kristianina zany dia olona kolakola daholo ny kristianina zany dia olona mitanondronondrika daholo dia zany mantsy neritreretony fahamasina dia miondrika ohatra zao dia zany zany natsony hoe masina dia zao dia ahoana fa rehefa tsy mpandresy ianao ety an-tany tsy ho mpandresy ianao any an-danitra any raha mamaky ny apokalipsitsika ny toko 4 sy toko 7 dia izao mandrakariva ny teny ao hoe izay maharesy manomboka ety an-tany ny fandresena fa tsy any an-danitra akory fa tena hiaina ny fandresena fa rehefa tsy sambatra ianao anatin'ny fanambadiana ao rehefa mijaly ianao atokan-tranonao hijaly ianao mandra-pahafatinao ary rehefa sambatra ianao ato tokan-tranonao dia ho sambatra ianao mandra-pahafatinao dia safidy zany mipetraka amintsika hisafidy no sambatra ave sa hijaly soa ihany fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra soa ihany fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra ary nareo zavatra tenako farany teo sa tsy azonareo ety an-tany tahaky ny an-danitra ety an-tany rehefa tsy tafaray amin'ny Jesosy ety an-tany ianao tsy tafaray aminy ianao hatrany any an-danitra any rehefa tsy mpandresy amin'ny Jesosy no ety an-tany tsy ho mpandresy ianao any an-danitra any ary zany no ampahirezana antsika zany ry havana zany no ampahirezana antsika zany izay le fanamariana anankitelo nataoko andeha raha iresaka taridalana antsika ny amin'izany hoe mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra iainga ao amin'ny Jaona toko 2:9 ka hatramin'ny 12 ao tantara za rehefa haintsika loatra ny nanovany Jesosy ny rano tonga divay ny nanovany Jesosy ny rano tonga divay taridalana efatrano andeha fampizarana zao ary taridalana voalohany dia ny hoe fantaro fa ny tokantrano rehetra na ny mpivady rehetra dia mety handalo olana avokoa mba tsy hahatonga ho taitra mba tsy hahatonga ho kivy ka hoe nenay mihitsy angamba ny tena sampona mba tsy hahatonga ho anenina dia hoe fa naninona nanambady an'io dia izao zany tokony ekentsika ny tokantrano rehetra na ny fanambadiana rehetra na ny mpivady rehetra dia mety handalo olana avokoa izany ny voatantara amin'ity Jaona ity fa mpakarambady tao kana
vao nanomboka mihitsy ny fiainam-panambadiana dia efa nisedra olana. Inona ny olana ny sedrainy? Lany ny divay. Lany ny divay. Amintsika ankehitriny mivokivoko manga mantsy mikaraka mitompona anjara amin'izao fa ngamba mivokivoko manga aleo lany ihany sotra n'Andriamanitra lany ny divay. Fa teo amin'ny tontolo jiosy izany divay izany tena manamarika ny fiainana jiosy zany. Ary raha fiainana sy fetim-pifaliana tsy misy divay, tena fahafambaraka zany, tena olana goavana zany, ka natonga amin'ny Maria hanao intervention mihitsy. Olana goavana zany, lany ny divay. Ilazana amintsika hoe ny tokantrano rehetra dia mety hisedra olana avokoa. Ny fanambadiana rehetra, mpivady rehetra mety andalo olana avokoa. Satria mbola voafetra sika, tsika ne olona voafetra. Andriamanitra ihany no tsisy fetra, fa tsika voafetra. Na ny fisainantsika, na ny fahaizantsika, na ny herintsika sy ny zavatra vitantsika, voafetra isika. Noho izany tsy hoe havita zavatra tanteraka tsika, fa mety manao adisoana. Manao adisoana. Na lehilahy na vehivavy. Za tena gaga, tena ekeny. Fa ny lehilahy no manondratondra an'izay ao tokantrano ao. Ny lehilahy mpigafikafy zay, lehilahy manao tsy mety zay. Fa rehefa ny vehivavy koa manondrana, mbola gaigo noho ny lehilahy. Fa tena zany, lehilahy manondranondra an'izay, mpigafikafy ao an-trano zay, fa rehefa ny vehivavy manao ny ataony, mbola gaigo noho ny lehilahy mihitsy. Ahoana ny eritreretana? Manontany kategomenina ako. Mahazo mitantara an'izany sa tsy mahazo? Ny any kategomenina mandalo dinika tsiraray amiko eo. Ary sokiriko, manao sipa sa tsy manao? Manao pasteur. Raha pasteur indray manao. Manao sipa sa tsy manao? Manao pasteur fa efa niena. Gaga niena hoana. Vehivavy miresaka amiko ankizy vavy, nefa niena. Fa hoana? Efatra izy taloha fa zao efa ray sisa. Tena enjany zany. Ilazana amintsika revana hoe mety hisedra inona dao tsika rehetra reo? Sedra olantsika. Voafetra sika. Mbola manaonao foana tsika, migafikafy zay tsika. Mbola eto ambony tany sika. Ary mbola manafika ny devoly. Manafika ny devoly. Nareo efa tezitra? Aty am-piangonana eny foana ny valiny. Eny foana ny valiny rehefa aty am-piangonana. Efa tezitra be mihitsy. Fa rehefa tena ilay tezitra be mihitsy dia mety amin'ny teniteny foana hoe mapetsika. Amin'ny fotoana hitenenanao an'iny teny iny, na hieritreretanao an'iny teny iny, nesana mantsy hoe mapetsika ny tambaviny aloha. Nesana to dia mapetsika ny devoly. Fa izao ry havana. Rehefa mieritreritra ny teny iny ianao, na miteny an'iny teny iny, anomboka higafy amin'izay ianao. Anomboka hanaonao foana ianao. Ay zany ianao rehefa migafy na manaonao foana, dia ireny ilay mame fitoerana ho an'ny devoly. Raha misy zavatra tokony ho ataonao kanefa tsy ataonao, efa mame fitoerana ho an'izy ianao, ho an'ny devoly. Ary raha misy zavatra tsy tokony ho ataonao kanefa mbola ataonao ihany, aleo raha nga ataoko any dia amin'izay fatany tsara. Ianao mieritreritra tena rariny ataonao kanefa ianao mame fitoerana ho an'izy ianao. Mame fitoerana ho an'ny devoly ianao. Ianao mieritreritra tena rariny, hatramin'izay ve tsy mame voly dia aleo tsy meko loka. Ay ianao mame fitoerana ho an'izy ianao. Mame fitoerana ho an'ny devoly. Zao ry havana, ny devoly dia mahatonga antsika hanota dia tahaka ny akoho tafiditra ao an-trano. Raha mbola tsy nahita ireo dia manandramo fidiana akoho etsy ambodiny sotry, dia ampidiro ao an-trano, dia ampidiro amin'ny salon, dia roay amin'izay io akoho io. Fa tsy tafavoaka io raha tsy efa nanimba zavatra. Tsy mivoaka io raha tsy efa nanimba zavatra. Raha tsy mino ianareo mividiana ara-pitso. Fa tsy tafavoaka io akoho io raha tsy efa nanimba zavatra. Dia tahaka izany koa zany ilay izy hoe raha vao mame fitoerana ny devoly tsika, manimba zavatra isika ao an-trano ao. Tezitra le ramatoa, tezitra le ramatoa. Dia nalainy telefon'le rangahy. Ity foana no tsy atorinao, ity foana message eto foana mandritry ny alina.
nalain'le ramatoa le telefôna natotany tamin'ny tany vaky tezitra le ranga le ramatoa mihitsy mibatainy dia natotany tamin'ny tany izany lazany amintsika hoe ny tokantrano rehetra mety maninona toly mandalo olana ary ny tena loza dia zao matetika dia problème créetsika le izy problème créetsika le izy itsika ihany mamorona problème ho an'ny tenatsika itsika ihany mahatonga problème ho an'ny tenatsika tadidio ry havana fa ao an-trano ao tsy misy nininina ao fa izay entinao mody ihany no misy ao an-trano tsisy nininina ao an-trano ao fa izay entinao mody ihany misy ao an-trano mitondra aisy anao misy inona ao an-trano inona le aisy aloha samy manana ny aisa ny an'ny pastera sakafo ny anareo saosy tsisy ninina ao aile no entinao mody ao an-trano dia misy inona ao an-trano inona ny aile tsisy nininina maniry ao fa izay entinao mody ihany no misy ao an-trano ao ary zany tena amintsika hoe itsika ihany ny créer problème ho an'ny tokantranontsika mety misy olana dôly olombelona atsika manafika an'ny devoly aza mahatonga ny soatra masina tena hoe aza mame fitoerana ho an'ny devoly taridalana faharoa ry havana taridalana faharoa dia ny hoe misy antony avokoa ny olana rehetra misy antony avokoa ny olana rehetra tsy misy olana latsaka avy any an-danitra zany tsy misy olana izay mitrebona avy anaty-tany zany fa matoa misy ny olana dia misy antony io dia raha jerentsika le tantara tao kana inona tonga le olana laniny divay lany divay zany hoe raha jerentsika ny tantara dia hoe ny fampakaram-bady tamin'ny andro jiosy mandritry ny herinandro mandritry ny herinandro fa tsy le am'va amin'ny 12 ka hatramin'ny 9 fotsiny fa mandritry ny herinandro dia tonga ao daholo ny ray tanàna tonga ao daholo ny ray tanàna manatrika ao daholo dia mba nanao divay betsaka ihany zareo fa tsy fantana diso be loatra ny ray tanàna na be mpisotro loatra lay tena mpisotro loatra lay olona tonga tao fa tena mpitoana teny lany divay lany divay ary divay lany io natonga n'ilay olana tao amin'ilay fampakaram-bady taokana inona ny tiantsika tenenina ry havana ny tiantsika teny dia zao hoe rehefa tsy mitohy na rehefa tapaka na rehefa lany ny zavatra tsara sy ny fanao tsara dia tonga ny olana averiko rehefa tsy mitohy ilay zavatra tsara natao dia tonga ny olana rehefa tapaka ilay fanao tsara teo aloha dia tonga ny olana rehefa lany zavatra tsara dia tonga ny olana marina ve zany taloha ninambary foana dia aza mena varotsiny ane tonga ny olana sa tsy tonga taloha izy ny tantananao foana dia aza tantananao tsony ane tonga ny olana sa tsy tonga zany mahatonga ny olana io nisy fanao tsara teo aloha sotro divay foana le olona tampoka teo izy tsy nisotro divay tsony dia olo le raha matoa anankiray indray nefa ndresaka tamin'ny vadiny izy matetika revana matetika rehefa miady vao miresaka tsika rehefa miady vao miresaka fa miresa mba tsy hiady dia rehefa ndresaka tamin'ny vadiny le ramatoa dia zao noteny le ramatoa hoe niovy anao dia gaga le rangahy niova ahoana za ihany ty niovy anao niovy anao fa ahoana tsy azoko taloha rehefa avy miasa ao izy tsy enainao foana zao azo raha mba mangataka aminao hoe tsy enao amin'izay dia hoy ianao hoe fa nga tsy tanao ny lalana mody taloha ao izy vidiananao goûté foana vidianana goûté foana sao zao raha mba mitaraina anaona asainao mikoka apango taloha tambatambazanao foana sao raha vao mba mitaraina vao trerina mba mitaraina aminao ena ve mba ty ahy ka raha tsy tiako ve velomiko hoe
voatrerona foana ozy izy dia olo arangah fa ono aho taizy ianao ozy izy taizy ianao nahita olona nanjono ka rehefa azo n'ilay trondro dia mbola fahanangkakana ihany taizy ianao izy nahita an'izany ay zany reny zavatra rehetrarehetra eny inona daoly reny kakana daholy ay zany le crédit iny kakana iny ay zany le gâteau iny kakana iny ay zany le chocolat iny inona daoly reny kakana daoly fa rehefa azony ianao vita zay ny elizy niovy tamin'ny fotoana mbola mpisipany ena afinaritra be mihitsy nyresaka be n'io lehilahy io tamin'ny fotoana mbola mpisipy satria nyresaka be io tena nyresaka be fa rehefa mpivady amin'izay miresaka io lehilahy io sa tsy miresaka sokirina ohatra misikotra parasy vita ave le zatra vita nanao izy tany antany izy tany inona vaovao jereo ny télé sady mahazo iny ainy ianao amin'io any am-pandriana io mahazo iny ainy ianao mahazo lamosina niova ka rehefa misy zavatra miova ohatr'izay rehefa misy zavatra tsy nitositsy ny tapaka na lany tamin'ny zavatra tsara fanao hatramin'izay tonga ny olana ka rehefa misy olana zany ao an-trano ao dia tonga saina ianao inona le zavatra niova na inona le zavatra tapaka na inona le zavatra tsy nitoy na inona le zavatra lany rehetra tena le fitiavana za tena nahino an'izany vehivavy ny tena za pasteur rehefa des amoureuse tanteraka mihitsy zany zany teneniny dia tsy fantatro tsony hoe nahoana zany fa izay ny antony taridalana fahatelo dia zao ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa lany divay tao amin'ilay fampakaram-bady tao kanina tena lany nyrava ve ny fampakaram-bady tsy nyrava lany divay fa aloha tonga dia mirava samy marina mopera vaky damizana samy miala zanako zany ve nitranga tao amin'ilay tantara sa tsy zany sia fa na dia lany aza ny divay na dia efa namoy fo arany rehetra inona tsony no azo atao mbola misy vahaolana fa rehefa afaka fotoana foy nisotro divay indray le olona nisotro divay dao indray le olona dia gaga re mpandatra fanasana nanao hoe ohatray taharaka amin'ny fanaony olona dia ny divay tsara no aroso aloha dia rehefa misotro bebe ny olona dia divay ratsy amin'izay fa ianao kosa mbola nitahiry divay tsara mbaraka hitriny ilazana amintsika hoe na inona olana na inona problème ny olana rehetra misy vahaolana na inona problème ny problème rehetra dia misy solution ho avokoa fa ny problème tsy misy solution dia faux problème misy mpampianatra veto ny problème tsy misy solution dia faux problème ary io makizitina anao ao an-trano io mampiakatra ny tosidra anao an-trano io mampitabataba anao sy malasa dalana ao an-trano io faux problème daholo zany io zavatra tany sainao rehetrarehetra io faux problème daholo zany fa ny tena problème dia izaho ny tena problème izaho miziriziry amin'ny hevitro izaho tsy manaiky diso atsanano tany zay manambady ohatranao zay manambady za tsy miteny na tsy ara mivadinao efa niady ve nary mivady eny foana mivalina ety am-piangonana efa niady nary mivady dia fanonteny ary iza ny diso izy sa tsy zany za tsy mbola nahita olona tonga teo amiko ka nitareny hoe pastero korotana tokantranonay ka za mihitsy ny tena diso fa iza foana ny diso izy foana ny diso izany lazana amintsika hoe ny problème rehetra misy solution fa ny problème tsy misy solution dia faux problème io mampitabataba anao sy makarary ny andohanao io faux problème io fa ny tena problème dia izaho ianao izaho le mizaozao izaho tsy manaiky diso izaho manamaritena izaho tsy mety miova samyny dia mifampizaozao mizaozao le lehilahy dia mizaozao le vehivavy samy mikaramako samy mampidi-bolako samy misorandreny menaka katsaka anaty lapoaly zay tsy mataty
lasa popcorn. Manana problema na ranontsika ankehitriny. Dia atao amin'ity tanàna anankiray ity a, atao amin'ity tanàna anankiray ity a, nanana problema na rano izy. Tsy hoe tsy nisy ny rano, fa tena nisy ny rano satria lava-drano no nataony zareo tao an-tanàna. Ary tsy nisy afa-tsy lava-drano tokana tao an-tanàna, fa ny olana ny sedrainy zareo ny problemany nangidy ilay rano tao am-Patsakana, nangidy ilay rano. Rehefa mivory ny ray tanàna hoe inona ny vahaolana fa mangidy ny ranontsika, dia olana anankiray hoe mangidy ny rano satria efa tranainy loatra ny lava-drano, tranainy loatra, mila fanavaozana, mila renovena. Ay izy ny olona ndao ary dia natao zany izy simantena ilay lava-drano, dia nasiana trano kely, dia fefena, dia nasiana zaridaina manodidina, vita tsara tarehy. Tovozona ilay rano tao am-Patsakana, naninona izy? Mbola nangidy ihany. Dia tao efa mba nyrenovena izy, fa namboamboarina daholo ny rehetrarehetra, fa natsaratsaraina daholo ny rehetra, mbola mangidy ihany ny rano. Dia ozy olona anankiray hoe ka mangidy ane ny rano satria ilay rano mihitsy ane ny mangidy e. Fa rehefa tiantsika tsy angidy ny rano dia isolo ny rano mangidy, dia isolo rano tsy mangidy. Dia lasa zany ny lehilahy nanala n'ilay rano tsy mangidy, ilay rano mangidy, ilay vehivavy rehetra tao tanàna lasa natsaka tany amin'ny toerana lavitra any mitona rano tsy mangidy. Dia avy eo nararaka ilay vehivavy daholo ilay rano tsy mangidy, nakao amin'ilay Fatsakana. Dia rehefa kelikely ny tovozona nisotroina ilay rano, nanina ilay rano? Mbola nangidy, mbola nangidy. Dia valaga ny ray tanàna, tsy endra nisy vahiny nandalo dia niteny tamin'ireo, matoa mangidy ny ranonareo a, dia misy zavatra mampangidy azy ao anatiny ao. Fa raha tsy ilay zavatra mampangidy azy ao no esorina, dia mbola hitoetra inona ihany io? Mbola hitoetra mangidy io. Dia inona raha ilay mampangidy? Dia nijerena atao nidina tany ilay vahiny, nijerena izy, dia oza ity ny mampangidy ny ranonareo. Inona atao? Nisy fatinalika atao. Raha tianareo tsy angidy tsony ny rano, tsy maintsy esorina ny fatinalika. Azonareo ny tikatongavana? Ny tokantranontsika rehetra misy mangidy daholo. Inona mampangidy ny tokantranontsika? Satria misy inona ao? Misy fatinalika ao. Ary io samy manana fatinalika an'io, na ny lehilahy na ny vehivavy. Ilay izaozao, ilay mizaozao iny hoe fatinalika iny e. Tonga dia mitrerona le rangahy berger allemand be mihitsy, ny le vehivavy chien de salon, fa samy fatinalika daholo. Fa raha tianao tsy angidy tsony ny tokantranonao, inona tsy maintsy esorina? Esorina ny fatinalika. Ao zany fampijerijeri. Zafady tsy hoe nampianatra anareo fatinalika ako miditra any an-trano ilay fatinalika ity. Tsy nampianatra anareo an'izany a, aoka lazaina amin'ny marina. Fa samy manana, vao miteny an'izany dia inona indrindra ilay miteny mampiteny anao an'izay. Raha vao miteny an'izany teny izany ianao any an-trano dia inona mampiteny anao izay? Ilay fatinalika anao izay. Ianao mitabataba, ianao miteniteny foana io, mila esorina izany. Le mizaozao, samy mizaozao io. Tsika ne aty am-piangonana modimontina be, modimontina be, fa mivoakely tsika tonga dia samy dingina daholo mihitsy. Dingina daholo mihitsy. Maika any an-trano. Tsy hoe pasteur namboatra araba akorika miteny an'ity. Itsika io a, tsika tena pamsa faible. Ianao mitikany hoe pamsa faible zany? Pamsavy malemy, mahatsaraina le izy e. Pamsa faible. Pamsavy malemy. Inona pamsavy malemy? Ny ao an-trano any no aripaka. Ny ao an-trano any no aripaka. Zany ane tsika io e. Tena pamsavy malemy tsika. Ny ao an-trano ihany no aripaka. Ny ao ihany no atao mahita faisana. Ny ao ihany no ampiriatina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fa rehefa mampijaly ny ankonanao ianao, mampijaly teny ianao. Mamono ny ankonanao ianao, mamono teny ianao. Niratra amin'ny mason'ilay ramatoa anankiray izay, rehefa niteneniko izy tamin'ny latsinainy, tamin'ny herin'ny androany zafady, zoma tamin'ny herin'ny androany. Zao a, ny fitiavam-bady, azafady, ny fitiavan'ny zanaka dia porofoina amin'ny fitiavam-bady. Ny fitiavan'ny zanaka dia porofoina
amin'ny fitiavam-bady. Raha milaza ianao fa tena tiany zanakao ianao dia porofoy amin'ny fitiavanao amin'ny vadinao izay. Fa rehefa milamina nareo mivady, milamina miaraka amin'izay koa ny zaza. Fa rehefa mikorotana nareo mivady, hijaly ny zaza. Izy mivady miady dia ny ankizy no voaporiporitra. Ndray mantsika ny areto zanak'ireto, aza kitikitianao ny zanako, reto ny ana reto. Fa raha tiany zanakao ianao, tiavo ny vadinao. Izao ny filarana. Andriamanitra ambony noho ny vady, ny vady ambony noho ny zanaka, ny zanaka ambony noho ny namana sy ny fianakaviana. Azonao ve zany filarana zany? Andriamanitra dia ambony noho ny vady, ary ny vady mbola ambony noho ny zanaka, ary ny zanaka mbola ambony noho ny namana sy ny fianakaviana. Kanefa ny antsika fa madika tanteraka, misy misika ny tokotany namana tonga vao misy misika tsy tany lasa aiza moa ny tsy korotany, aiza ny tsy korotany zany tsy hijaly. Ny olana rehetra dia misy vahaolana, fa ny tena olana dia ilay izaho, ilay ota mitoetra ato anatiko, ilay ota mitoetra ato anatiko ato. Izany anie mahatonga antsika nanao foana io e, misy io tao. Ny taridana fahefatra farany ry havana, ny taridana fahefatra farany dia hoe Jesoa no vahaolana, Jesosy no vahaolana. Izay nampivahan'ilay olana tao amin'ny fampakaram-bady tao kana dia satria nasainakao Jesosy ny mpianany. Raha mamaky azy tsara sika ny andininy faharoa dia zao mivolaza hoe ary Jesosy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fanasana, fampakaram-bady. Jesosy ny mpianany koa, zany hoe nahazo invitation spéciale Jesosy, ary navana sy nahasongadina mihoatra noho ny rehetrarehetra i Jesosy. Ny olona rehetra tonga tsy natsony nakao amin'ilay fampakaram-bady, fa Jesosy kosa nasainy nakao amin'ilay fampakaram-bady. Ny fidiran Jesosy tao amin'ilay fampakaram-bady, izany nampivahan'ny olana zany. Jesosy ny vahaolana. Ary raha mamaky ny filazana tsara sika ry havana, rehefa vakintsika ny filazana tsara Matthieu, Marka, Luka, John io, na ny testamenta taloha ihany koa ary, amin'ny fotoana hidiran Jesosy an-tsehatra dia tonga amin'ny famonjena. Amin'ny fotoana hidiran Jesosy an-tsehatra dia tonga amin'ny famonjena. Hoy Jesosy tamin'izay ka izy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho. Dia hoy Jesosy, anino tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Raha vao miditra an-tsehatra Jesosy, tonga ny famonjena. Ry havana, raha mbola miara-mitady vahaolana amin'ny Jesosy ianao dia mbola diso lalana, satria Jesosy no vahaolana. Azonao ve zany? Raha mbola miara-mitady vahaolana amin'ny Jesosy ianao, mbola diso lalana ianao, diso hevitra ianao, fa Jesosy mihitsy no vahaolana. Jesosy mihitsy no vahaolana. Tsy hoe mpampianatra avy amin'Andriamanitra fotsiny ihany Jesosy, fa i Jesosy mihitsy ilay Andriamanitra tonga ampianatra. Azonao zany tenako zany? Jesosy ny vahaolana. Raha tiantsika hivany olana dia ampidiro Jesosy. Ampidiro Jesosy. Na iza izy rehefa manam-pahaizana, na iza izy manam-pahaizana, ny zavatra azo ny tenenina dia hoe ity no lalana. Fa i Jesosy rery ihany no niteny aminao hoe izaho no lalana. Azonao zany tenako zany? Na iza manam-pahaizana, na diplômé inona izy na amin'ny inona izy, ny azo ny tenenina dia hoe ity no lalana. Fa i Jesosy rery ihany no niteny manao hoe izaho no lalana. Ary tsy hoe lalana ihany, fa fahamarinana ary fiainana. Jesosy izany hoe amin'ny zavatra mampitabatabantsika io, amin'ny zavatra manahira-tsainantsika io, izay ilaintsika dia izy Jesosy no ilaintsika. Jesosy no ilaintsika. Ny porofo fa tafiditra Jesosy, ny porofo fa tafiditra Jesosy tokana ihany, misy ny fiovana. Rehefa tafiditra Jesosy dia misy ny fiovana. Rano nanjary ny vao divay,
raha misy olo amin'ny Kristy olom-baovao izy. Tena tsy azo eritreretina ny olona mitony tena hoe za efa tena nandray an' Jesosy kanefa le fiainana tsy miova. Le fiainany tsy miova. Za efa nandray an' Jesosy nefa le fiainany tsy miova. Io mba fahalemeko hoe ka io mba anonako. Tsy ny anara mba anona fotsiny fa tsy ohatran'ny nianarana tsia. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo tonga vaovao ireo. Farany ary avana. Ahoana raha ny fomba ampidirana an' Jesosy eo an-tokantrano? Ahoana ny fomba ampidirana an' Jesosy eo an-tokantrano? Zavatra anankitelo. Voalohany dia izao. Raha tianao hiditra amin'ny tokantranonao sy eo amin'ny fiainanao Jesosy, vavaka. Vavaka. Satria rehefa mivavaka tsika, ny anarana tonontsika voalohany dia hoe Andriamanitra Jesosy. Aiza antsika rehefa mivavaka tena miantso mihitsy tsika. Mampiditra an'Andriamanitra, mampiditra an' Jesosy amin'ny fiainantsika. Ka raha tianao hiditra amin'ny fiainanao Andriamanitra, tianao hiditra amin'ny fiainanao Jesosy, mivava. Mivava. Eto ambavaka ny vadinao. Eto ambavaka ny vadinao. Izao no tenen'ny Martin Luther King. Efa inona ry anaran'izay a? Martin Luther King. Izao no teneniny. Tsy misy olona hitondra ambavaka olona anankiray ka tsy hiafara amin'ny fitiavana azy. Averiko a? Tsy misy olona hitondra ambavaka olona anankiray ka tsy hiafara amin'ny fitiavana azy. Izany hoe na dia nasosotra anao ary izy ka entinao ambavaka, manjary lasa maninona ianao zany? Lasa tia azy ianao. Ary saika mahatonga antsika tsy hivavaka ho azy satria tsika tsy vonana ity azy tsony. Satria tsy rehefa tsy vonana ity azy tsony dia tsy mivavaka. Fa raha mbola mivavaka ho azy ianao ka mivavaka amin'ny fonao manontolo, ary raha mbola Jesosy no ivavahanao, raha mbola Andriamanitra no ivavahanao, miovy ianao, lasa tia azy ianao. Fa na dia nasosotra ary izy, tsy vitanao mihitsy ny vavaka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ity vadiko ity ny tena vady ratsy, andatsao varatra. Tsy vitanao io tena n'izany. Fa na dia nanota aza amin'ny vadinao dia tsaronao mivavaka nataon'i Jesosy manao hoe raha eo mamelany ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ny fanafodin'ny fankalana dia ny vavaka. Ny fanafodin'ny fankalana dia ny vavaka. Fa rehefa mivavaka ianao miditra Jesosy, miditra Jesosy. Ary za zany tena mampirisika hoe asio fotoam-bavaka ao an-trano. Asio fotoam-bavaka. Miara-mivavaka ianareo mivady. Le lehilahy mivavaka ho an'ilay vehivavy, le vehivavy mivavaka ho an'ilay lehilahy. Fa rehefa mivavaka eo a, manjary me mifankaty. Ary rehefa mivavaka eo a, tena miratra. Rehefa mivavaka ianao Jesosy, ity beloa keliko ty anao Jesosy. Mba tahiry Jesosy ty beloa keliko ty. Fa tonga dia miratra le raha. Manjary me mifankaty, mivava. Ry havana. Ny tombony lehibe rehefa mivavaka sika dia izao. Misy zavatra zay tsy sahantsika resahana aman'olona fa azontsika resahana amin'Andriamanitra. Zany ny tombony amin'ny vavaka zany. Misy zavatra tsy sahanao tantaraina any aman'olona fa azonao tantaraina amin'izy io amin'Andriamanitra. Ary misy tena antson-javatra tsy hitanao ny olona zay hitantarana sy hizarana azy kanefa azonao zaraina amin'izy amin'Andriamanitra. Ilay salamy fidy arantsika teo, indro tsy matorina rendrena ny mpiarony Israely. Andriamanitra dia tsy mba matory, ka raha misy zavatra tsy hahitanao tory dia resao amin'Andriamanitra. Fa rehefa mivavaka isika dia tsy ny herintsika no miasa fa ny herin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika tsy ny herintsika no miasa fa ny herin'Andriamanitra. Ary zany laza amintsika hoe mbola misy fanantenana, mbola misy fanantenana satria tsy ny herinao no miasa fa ny herin'Andriamanitra. Fa nefa tsika ndrendretsika tena avadikitsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe Jehova hiady anareo, ianareo angina, dia avadikitsika izy hoe izay Jehova miady fa ianao mangina. Dia aiza moa ianao tsy horeraka eo? Aiza ianao tsy kivy? Raha ny vazavaza efa natao tao an-trano ry havana, efa tsisy adala ntsony tetỳ ambonin'ny tany. Fa arakaraka ny vazavazanao no malasa adalanao miaraka aminy koa. Vazavaza ve tao an-trano sa tsy mivazavaza? Raha ny tabataba sy ny teny efa natao tao an-trano efa endry daholo ny rehetrarehetra.
fa arakaraka ny tabatabanao sy vazavanao lasa dala miaraka aminy koa nareo zany vavaka izao ry havana antsarovy fa isy lanitra isokatra ao amin'ny efitrano izay mikatona rehefa mivavaka amin'ny finoana isika mazava izany teny kasany fa isy lanitra isokatra ao amin'ny efitrano izay mikatona rehefa mivavaka amin'ny finoana isika ary tonga amin'ny faratapony amin'izay hitakina amintsika isika rehefa tonga mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra tonga amin'ny faratapony amin'izay takina sy ilaina amintsika isika rehefa tonga nandoalika teo anatrehan'Andriamanitra. Ianao efa nandoalika ho amin'ny vadinao, ianao efa nandoalika ho amin'ny zanakao, fa izany ny faratapony izany. Ianao miaika tsy vitako tsony Andriamanitra eo, ihany tena ianao tena miaika tena tsy nieriko tsony, tsy nieriko tsony fa nierin'Andriamanitra. Fa isy lanitra isokatra ao amin'ny efitrano izay mikatona ho an'ny olona izay mivavaka amin'ny finoana. Za mantsy nibaiko ny Jesosy hoe ianao rehefa mivavaka dia mitiro amin'ny efitranonao, ary rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay mahita ao mangingina, ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Efa nanao an'izany ve tsika? Tolona-mbavaka ho an'ny vadinao ianao. Fa ny faharoa ry havana, ahoana ny fampidirana an'Andriamanitra, an'i Jesosy mitokantrano tsotra kely, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra sika dia miala ao amin'ny sitrapon'olombelona makao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ny hevitr'olombelona fa miditra makao amin'ny hevitr'Andriamanitra, miala ao amin'ny lalan'olombelona fa miditra makao amin'ny lalan'Andriamanitra. Fa ny hevitrintsika tsy mba hevitr'Andriamanitra ary ny lalantsika tsy mba lala n'Andriamanitra. Perikopa amin'ny lahady zany, fa tahaka ny ahavy ny lanitra ambony tany, ny ahavy ny hevitry ny amin'ny hevitra roa ho Jehova. Ka rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra sika, tena misafidy hiala amin'ny fomba n'olombelona fa hiditra ao amin'ny fomba n'Andriamanitra. Ary zao ny toky omena antsika, raha mbola ny tenin'Andriamanitra no ankatoavinao dia tsy ho diso lalana mihitsy ianao ary tsy ho potika zany ny fiainanao. Raha mbola ny tenin'Andriamanitra no ankatoavinao dia tsy ho diso lalana mihitsy ianao ary tsy ho potika amin'ny fiainanao. Fa ny farany ry havana, ahoana moa fampidirana an'Andriamanitra, fampidirana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana? Farany dia midira am-piangonana, midira am-piangonana. Fa rehefa miditra am-piangonana dia ozy ny fiarahamonina hoe nandeha nanatona an'Andriamanitra izy, nandeha nanatona an'Andriamanitra izy, ity ny tranon'Andriamanitra, ity ny vavadin'ny lanitra. Midira am-piangonana. Hoy ny mpanoratra ny epistiny Hebreo hoe aza mahafoy ny fiarantsika miangona. Fa rehefa tonga aty ianao, mahazo ianao aty. Rehefa tonga aty ianao misy zavatra miampita aminao foana aty. Ny zavatra misy mantsy rehefa manomboka mikorotana tokantrano dia ny fiangonana koa tsy hidira am-mpivady, fa midira am-piangonana, midira am-piangonana. Aty ny arana mandreny tenin'Andriamanitra, aty misy manona fiadanana ho anao, aty misy mampahery anao. Fa ny Ambodisotro misy anao fiadanana ve? Aty misy mampahery anao, midira am-piangonana. Fa ino ny fanehoana amin'ny fomba hita maso fa tena manatona an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe rehefa tsisy programa vao miditra am-piangonana, fa ataovy programa mihitsy ny miditra am-piangonana. Ry havana, mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra, mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra, marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ary ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no natonga hivazavaza eto. Fa raha tsy marina amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ny teny ako na dia iray aza. Fehezitsika ilay izy, mamonjy ny mpivady ny tenin'Andriamanitra. Ekeo fa ny tokantrano rehetra mety misy olana avokoa. Fantaro ny antony mahatonga olana, dia misy le zavatra lany tapaka tsy misy. Fa ny olana rehetra misy vahaolana, ary Jesosy ny tena vahaolana. Ary marika fa tafiditra Jesosy misy ny fiovana. Fampidirana Jesosy vavaka, tenin'Andriamanitra fiangonana. Amen. Vavaka sika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fotoana izay nomenao anay fampizarana, satria mamonjy ny mpivady ny teninao. Dia misaotra satria dia natoronao anay
fa na dia sedra olana ary zay ty amin'izao tontolo izao dia fantatra ankehitriny ny antony mahatonga izany ary koa ny anekenay fa izahay mihitsy no antony mahatonga olana kanefa na izany aza dia eo ianao Jesosy ianao ny mpamonjy ny angatany dia ianao Jesosy hitoetra amin'ny tokantrano tsiray avy ary izay dia anaiky anjakanao fa ianao no mpamonjy anay dia namanahoana namana ny tokantranonay vonjeo ry tompo satria fantatra hoe tia anay ianao dia amindra fondray ankehitriny dia taio reto mpanomponao ireto ianao mahalala ny atsiprim-piainany ianao mahafantatra ny tokantranony fa izay irinay dia hoe ianao Jesosy hitoetra amin'izy ireo fa ianao ny mpamonjy azy tahinao ny fiangonanao efitsika hoe mahisotro fitiavana tena ny fitiavanao Andriamanitra ny no anjaka ka ampahery azy ireo hifaly eo aminao Andriamanitra satria mahita amin'ny famonjenao amin'ny isa-tokantrano tahinao mpitandrina mivady sy ny ankonany ho tahinao mpirom-piangonana ny dekona sy ny loholona ny sampana rehetra ampandrefana sy tompo rehetra mba ho tena manana anao Jesosy fa izany no fanirinay koa dia mangataka izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy zay ary dia sitraka ny ampiombina vavaka mba efa nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tanteraka aminareo ny revana nitsodra nytonona aminaran'ny tompo Jehovah ny hiaranao amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fananao izy Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramiko mandrakizay ko aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny ho anao mahereza eny mahereza fa hombanao ny tompo amen. Petraka mivavaka manginy anareo. Dia ho an'Andriamanitra rianay ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.